raisina ho tompontsosy fifaliana trano ny miaona finaritra aminao indray a atao anatin'ny fandaharantsika fihaikana ho an'ny ankonana io no loha FDB zay ifandraisantsika eto a efa herinandro vitsivitsy izao ary dia mbola fifaliana ho antsika hatrany ihany koa no mandray ny pasteur Andray Paratina Fanera vahintsika mitondra ny famelabelarana ary maniry indrindra ny resaka fitahiana ho an'ny ankonanao amin'ny alalan'izany fandarana zay tovozona avy ao amin'ny ten'Andriamanitra izany. Miaraba anao indray ary pasteur tonga soa. Miaraba namana dino ary manona fiadana tompo aminao mandrakarifa ihany koa. Ya tamin'ny faransika raha tsy aivina vetivety dia niresaka ilay atao hoe olana ao anatin'ny tokantrano fihaikana moa no nilazana ho azy ilay fifanaliana andraikitra tonga hatramin'ny fifankalana araka ny voalazan'ny soratra masina. Androantsika dia manana sanadao hevitra vaovao indray inoko fa mahaliana ny mpiaino inona indray ary no resantsika pasteur? Inazy mifandray ary mitohy amin'ilay fandarana tamin'ny faranteo izy zany le hoe fifampiampangana teo amin'ny mpivady Damaseva izany rehefa nanota dia Damaseva rehefa nanao fahadisoana dia ny fampiampanga dia ny fankahala ny fanometsiny dia mifandray amin'izay zany ilay loha hevitra antsika androany dia le hoe mitanjaka zany hoe vokatr'ilay fahadisoana zay natao zany dia mitanjaka ilay mpivady. Misy heviny be zany izy io fa ho jereo antsika zany amin'ity fandaran'ity hoe ahoana ilay hoe mitanjaka araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra ary ny ataontsika hoe fantaniana zay ho valitsika na ho azavaitsika mandritra an'ity fandaran'ity zany dia hoe mitafy ve le ankonana sa mitanjaka le ankonana. Zay zany le izy. Mitafy ve le ankonana sa mitanjaka izy. Araka fomba fitentsika mahazatra moa zany namana dino dia hoe ny nino msi ny fanambadiana tsy ahaka ozy izy fiteny. Tokantrano tsy ahaka. Tokantrano zay tokantrano tsy ahaka. Zany hoe mila arovana zany le tokantrano mba tsy hianjaanja zay angamba ny hevitra azo ilazana azy mba tsy hitanjaka zany zay le izy. Tokantrano tsy ahaka zany hoe zavatra misy eo amin'ny tokantrano ao dia arovana mba tsy hiseho ary mba tsy ho hitan'ny olona zay le hoe mitanjaka zany le tokantrano. Kanefa aza diny tompoko fa ao amin'ny baiboly rehefa nanota Damaseva rehefa nanao fahadisoana Damaseva dia nitanjaka izy. Dikan'izay rehefa manao fahadisoana zany rehefa misy manao fahadisoana ao amin'ny tokantrano ao na le vady io na le zanaka io dia misy tanteraka foana io teny baiboly mitanjaka. Zany hoe miseho foana zany le fitanjahana. Hita miharihary ety zay le hoe mitanjaka. Hita miharihary foana zany ny zavatra miseho anivon'ilay ankonana amin'izay fotoana zay. Inona nefa no tokony atao zay le fihaikana. Rehefa misy zay toe-javatra zay inona no vahaolana zay omeny ten'Andriamanitra. Ndao tsika aloha hamaky ny ao amin'ny Genesisy toko 2:5-20. Genesisy toko 2:5-20. Ary nitanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy ny vadiny nefa tsy nalala henatra izy. Io zany aloha no raha isika voalohany. Eto zao milaza ny ten'Andriamanitra hoe nitanjaka raha lehilahy sy ny vadiny nefa tsy nalala henatra. Fa mifanohitra amin'io amin'ny toko 7:7. Genesisy toko 7:7 dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravina viavy izy ka nataony sikina ho azy. Inona zany zao mahasamihafa an'ireo toko sy andininy roa reo? Voalohany dia hoe ary nitanjaka izy mivady raha lehilahy sy mivadiny nefa tsy nahalala henatra. Dia avy eo andininy 7 toko 7 indray dia hoe ary nahiratra mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy dia nanjaitra ravina viavy izy ka nataony sikina. Samy mitanjaka sady zay samy mitanjaka fa le voalohany mitanjaka fa tsy nalala henatra.
le faharoa hita ny fa mitanjaka izy de nanjaitra ravina viavy. Mitovy zany le izy hoe samy mitanjaka, mahasamihafa azy. Le voalohany mitanjaka fa tsy nalala henatra, nisy zavatra nanarona azy zany tao. Fa le faharoa mitanjaka dia mitady zavatra hanaromana ny famenarana an'le izy zay le nanjaitra ravinavy mitady zavatra hanaronana n'lay fitanjana. Fatarepetra hoe fananina le tamin'ny voalohany tsy nilan'izay ny Adamasefa, nefa nitanjaka ihany izy fa tsy nilan'izay, tsy nila zavatra nanaronana n'le fitanjana mazava ho azy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no nanarina azy. Dia tsy hitany akory hoe mitanjaka n'izy io satria le voninahitr'Andriamanitra no nanarina azy ireo. Fa teo amin'le faharoa, rehefa nanota i Adamasefa, rehefa nanao fahadisoana nanao fahadisoana, dia miala le voninahitr'Andriamanitra dia hitany amin'izay hoe ay mitanjaka tsika ety. Niseho amin'izay le fitanjana dia nitady zavatra hanaronana n'lay fitanjana. Ny afatra anankiray tonga de raisina keo naminadinao de ny hoe rehefa nahiratra ny mason'izy mivady de voalaza fa fantany fa mitanjaka izy. Io koa zany mahafinaritra, tsy ny hafa no hita fa tonga de ny tena no hitany. Tena ny tonga de hitany hoe tanjaka, ay mitanjaka tsika, ny tena. Io koa zany zavatra miseho matetika ao anivon'le ankonana, ary mila mitandrina tsara ny ankonana ny am'izay zavatra zay, hoe rehefa nisy ny fahadisoana natao dia tonga de amin'ny teny frantsay conscient avy hatrany, zay le hoe fantany fa mitanjaka izy, tonga de fantany conscient avy hatrany fa mitanjaka, nanao tsinetsy zany. Eo mantsy zany ny olona namanadino zay mampianjaanja n'lay ankonana rehefa tsy mipetraka io, hoe nanao fahadisoana le anankiray, ohatra le lehilahy ao amin'le mpivady, tsy conscient le lehilahy. Le vehivavy vadiny mahafantatra hoe tena nanao fahadisoana izy. Lay lehilahy zay nanao fahadisoana nefa tsy fantany hoe nanao fahadisoana izy. Nanao fahadisoana. Zay zany le ino moa si zavatra zay mila tandremana ao anatin'le izy. Raisika amin'ny heviny tsara zany lay teny zavatra niseho teto, le hoe manana hoe vokatry ny fahadisoana lay fitanjahana fa fantany. Zay zany ny tena mot-clé, le hoe fantany fa mitanjaka izy, conscient izy hoe tsy nety ty nataoko tya, tsy nety nataotsika, de le fitanjana ne vokatry le zavatra natao satsay vokatry le zavatra natao ny fitanjana. De zao ary andao hijery toko sy andinina raitsika ao amin'ny andininy fahafolo toko fahatelo. Genesisy toko fahatelo ka ny andininy fahafolo, zao ny vakanteny. De hoy izy, nandreanao tao amin'ny saho de natahotra aho satria mitanjaka ka de nihery. Jereo tsara fa miverina indray eto le hoe mitanjaka. Efa nanjaitra ravinaviavy Adamasefa ao amin'ny andeha fafito satsay, fa miverina indray le hoe mitanjaka izy. Rehefa tonga Andriamanitra tao amin'ny Saedena eo amin'izy mivady, de mbola niteny Adama fa mbola mitanjaka izy. Aike zany eo anatrehan'Andriamanitra lay vahaolana avy amin'le olombelona hanaronana an'le fitanjahana dia mbola mitanjaka ihany. Tsy mahasarona ny fitanjahana lay vahaolana avy amin'ny Adamasefa. Zay na tonga ny Adama teny hoe mitanjaka ao izy ka de nihery. Ny afatrapitena namanadinao tsotra ihany. Dika zay de zao hoe rehefa misy zavatra miseho ao amin'ny ankonanao ka mila arovana, mila saronana, zay zany izy, mila saronana, mila takonana, tsy avy amin'ny olombelona mihitsy no vahaolana ny am'izay. Io teny io.
tsy avy amin'ny olombelona mihitsy. Raha miezaka ny ray aman-dreny hoe nanao fahadisoana le zanakay sisisa, de miezaka saronanao le izy, miezaka arovanao le izy, manao fomba rehetra atao ty rehetra ty, alao taon'izao am'izay tsy fantatry ny olona. Tsia tena mazava be teny io, tsy avy amin'ny olombelona no vahaolana hanaronana sy amonjena an'izay toe-javatra izay. Satria Adamaseva nanjaitra ravina viavy, nakaiza zany le ravina, mahatonga azy miteny hoe nandrianao tao am'saho de natahotra ao satria mitanjaka ka de niery fangatsy efa misikina, isany efa misikina de ahoana. Ndaontsika maky ny ten'Andriamanitra ao amin'ny andiny fa 1 Genesis 3:1-2. Eto zany le fihaikana, eto am'izay zany le hoe rehefa mitanjaka le ankonana, zay zany tonga de raisika ohatran'izay le izy, rehefa mitanjaka le ankonana noho ny toe-javatra niseho tao am'le ankonana, de inona no vahaolana ary ahoana ny fomba hiatrehana azy. Genesis 3:1-2. Ary Jehovah'Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Zay. Iza nanarona an'ilay anisy mivady? Jehovah'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra nanao akanjo hoditra avy amin'Andriamanitra ilay fitafiana, dia nampiakanjony anisy mivady. Na ry havana mahalala isany, ry mpivady, ray aman-dreny sy ny zanaka, ry ankonana, rehefa misy fahadisoana atao ao amin'ny ankonanao ka mitanjaka le ankonana, de tianao ny hanarona an'izay fahadisoana izay, dia azadino ten'Andriamanitra io. Jehovah'Andriamanitra no nanao akanjo de nampiakanjo an'izy mivady, nampiakanjo an'ilay ankonana, nampitafy an'ilay ankonana. Andriamanitra mihitsy nampitafy an'ilay izy. Inona ny hafatra tiana mampitena am'izay namana dinao ao amin'ny eto zany zao de hoe nanao akanjo hoditra Andriamanitra. Taiza Andriamanitra nahita hoditra nanaovana akanjo? Tsy maintsy nisy biby nivonoana tao, fa tsy hoe misy hoditra miforonona ve? Tsia, avy amin'ny biby nazahoana hoditra nanaovana akanjo. Taiza no nahitana biby? Inona le biby zay nivonoana ihany koa? Jaona mamaly azy, Jaona 2:7. Jaona 2:1-7. De azontsika ampiana-kio amin'ny Romanina 5:5-8. Jaona 2:1-7. Zao ny vaky ny teny. No ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy nanatona azy Jaona ka de hoy izy, ino ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Raisiko aloha zay, rehefa nahita an Jesosy nanatona azy i Jaona mpanao batisa, de hoy izy hoe indro ny ahoana ny antsoina an Jesosy, zanak'ondry n'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany. Romana 5:5-7. Romanina 5:5-7. Fa Andriamanitra no mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Fony mbola mpanota isika, tany tenany nanota ny olombelona voalohany. Fony mbola mpanota ny olombelona dia maty. Iza maty ozy izy? Kristy. Maty ahoana Kristy? Fony mbola mpanota isika, zanak'ondry n'Andriamanitra. Maty le zanak'ondry zay mampiseho an Jesosy Kristy, fony mbola mpanota ny olombelona. Io no nanaovan'Andriamanitra akanjo ho an'ny Adama sy ny vadiny, hoditra zanak'ondry. Mampiseho an Jesosy Kristy. Zay mahatonga an'ity teny ity, Romanina 3:7-8. De aonao izy, Romanina 3:7-8. Inona zany no atao mba tsy ampitanjaka ny ankonana? Romanina 3:7-8. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miany amin'ny nofo hatanteraka ny filany. Zay.
manoro hevitra antsika ny ten'Andriamanitra ry havana malala. Hitafio Jesosy Kristy. Zay ke zany namanaidinao le vahaolana. Jesosy le vahaolana. De Jesosy no hitafiana. Jesosy ke le akanjo fa tsy ravina viavy. Jesosy le akanjo de Jesosy no hitafiana de tsy mitanjaka le ankonana. Zay zany le izy. Jesosy no tafiana, Jesosy no akanjona de tsy mitanjaka le mpivady. Na de nanao fahotana fahatsoana aza le mpivady de mila mitafy an' Jesosy de tsy mitanjaka izy. Fa tsy mitady vahaolana avy amin'olombelona fa mbola mitanjaka foana io tahaka ny nataony Adama tany Edena. Inona no ao ambadika an'le hoe hitafio Jesosy, hitafio Jesosy Kristy. Ao amin'ny Marka 5 de misy tantarana vehivavy anankiray. Vehivavy narary, nananaretina nandritra ny 12 taona. De zao no voalazany vakitsika ny 9:20 ka hatramin'ny 17. Marka 5 ny 9:20 hatramin'ny 17. Fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza no voatendrika io de ho sitrana. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatry Jesosy fa nisy herin'ny ala taminy. De niodina teo afovoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe iza izany nanendry ny lambako izany? Mahafinaritra le tantara. Zareo sady za zao le tezavatra sy le fanazoantsika. Nanota Adama sy Eva, niezaka nanarona ny fitanjahany tamin'ny alalan'ny ravina viavy, mbola niteny izy hoe nitanjaka ihany rehefa teo anatrehan'Andriamanitra. Avy eo Andriamanitra no nanao akanjo hoditra nampiakanjonana izy mivady, nanaronana ny fitanjahany. Andriamanitra nanao fitafiana, nanaronana ny fitanjahany. De miteny le ten'Andriamanitra hoe hitafio Jesosy Kristy. Toejavatra an'seo teto amin'ity Marka 5 narary le vehivavy. Manana aretina. Manana aretina le vehivavy. Aretina efa ela. Tsy mety sitrana. 12 taona. Ary voalaza fa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody. Nitady vahaolana etsy sy eroa, tsy nety sitrana. Na sitrana azy tompoko. Nanendry ny fitafiany Jesosy. Nanendry ny fitafiany Jesosy de sitrana le vehivavy. Dina zavatra an'seo tamin'i Jesosy, mahafinaritra be io 17. Ary niaraka tamin'izay izy dia fantatry Jesosy fa nisy hery niala taminy. Rehefa nitendren'ilay vehivavy kay ny fitafiany Jesosy de nisy hery avy tamin'i Jesosy nifindra tamin'ilay vehivavy. De sitrana le vehivavy. Lay hery avy tamin'i Jesosy vokatry ny fikasiana le fitafiana no nahasitrana le vehivavy. Mahafinaritra be io tantara eny aminadinao. Izay mahatonga le hoe raha misy fahatsoana atao amin'ny ankonanao, marary le ankonana. Marary anie zany. Hoe misy anankiray, ohatra raisitsika, misy anankiray mitsangajanga. Fa marary anie le ankonana. Marary le mpivady. De miatra zay aretina zay le mpivady. Tsy fantatra hoe mandritra ny fitaona. Marary. Manana aretina zany lay vie de couple ao zisitsika, le fiainam-panambadiana, manana aretina. Ny fanasitranana, fitafiana, akanjo. Jesosy le fitafiana. Ary rehefa mandray ny fitafiana io, taka le vehivavy rehefa nikasika le fitafiana, de misy hery mifindra makao am'le olona. Hery avy amin'i Jesosy mifindra makao am'le olona. Ohatran'izay zany tompoko. Manoloana le hoe mitanjaka le ankonana. Mba tsy tonga le ankonana mitanjaka dia mila manana an'le fitafiana izy aloha. Tsy mitady fitafiana hafa fa le fitafiana zay Andriamanitra no nanao azy. Andriamanitra no nanome azy ihany koa. Ary misy hery avy amin'ny fitafiana io zany, rehefa mandray ny fitafiana io ianao de misy hery avy amin'i Jesosy mifindrany aminao. De hoy izy le vehivavy, sitranao izy. Na de ny fitafiana ihany aza no voatendriko de ho sitranao izy. Ary niaraka tamin'izay de ritra ny loharano anetiny. Zay zany izy mahafinaritra.
ka ho an'ny ankonana rehetra tompoko raha mandalo an'izany toejavatra izany ka matahotra ianao hoe sao de mitanjaka mihitsy ty ankonantsika ty mitanjaka hitany olona fantatry ny olona daholo ny aretina ato amin'ny fianakaviana sy ny ankonana afa-baraka mianjaanja daholo zay le hoe mitanjaka mianjaanja hitany olona raha tianao zany ny atrehana an'izay toejavatra izay ka ho voasarona de mila mandray an'le akanjo avy amin'Andriamanitra dia sitrana zay zany le izy misy fanasana ao anatin'le ankonana amin'izay fotoana izay. Zava-dehibe zay lesona sarobidy zay noraisitsika androany zay ary mino aho fa tena ny ilainy ny ankonana izany da ho entina mivavaka indray ary pasteur ity ankonana mampiatrano antsika ity. Ivavakantsika raina sy any an-danitro misaotra noho ny teninao. Fantatray tokoa fa ny fahotana dia mampitanjaka ka manala ny vonaitrao eo aminay indrindra eo amin'ny ankonana. Ianao nefa dia fa nanome vahaolana dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra zay maty novonoana mba hanaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Ka Jesosy Kristy lay akanjo omenao ka mba tsy hiseho ny fitanjahanay. Dia aoka tompo ny tokantrano tsirairay avy mba handray izany fitafiana izany ka ny hery avy amin'i Jesosy ane dia hifindra aty aminay tsirairay avy amin'ny vady amin'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka ka hanasitrana ny kilema toetra rehetra eo anivon'ny ankonana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. De ankasiranay ny naretanao nanaraka ny fandarana mbola mitoy ny lohahevitra bandintsika fihaikana ho an'ny ankonana fa dia hifarany taloha ny androany noho ny fotoana voafetra. Mankasitraka ny faharetanao, mankasitraka an'ireo teknisianina zay nanao ny tsy ho zavatra ihany koa saotra ny pasteur André Paratina fanerainy koa nanaiky hitondra zany afatra sarobidy saza ny ankonana izany. Manam-pijery, manam-piresaka ao manaraka indray tompoko.